Kuku daholo zanagasikara rehetra. Ato ndray tsika, tatasika ndray tsika androany a. De fantaniana petraky ny namatsika any anatin'ny message any le izy a de ny hoe fa maninona ny lehilahy no mampirafy. De ho azavaiko amin'ny Tsipria le izy. Valiny de raha ihany. Antony de satria tia te hanandrakandrana. Ary efa fanahin'ny lehilahy no hoe mampirafy. Mahafinaritra ny lehilahy zany hoe mifandimby amin'izao karazam-behivavy maro zao, zay ny antony. De fanahinina atao le izy a fa tsy hoe te hanao zavatra fotsiny fa fanahinina efa fantany fa tsy mety a, fantany fa ratsy a, saingy kosa fanahinina atao. Misy ny vehivavy afaka manova ny lehilahy raha toa ka mampirafy be vatany de afaka manova ny lehilahy ho lasa tsy hampirafy tsony izy. Te ho azavaiko anareo ary ny antony. Ny valiny de hoe tsy afaka manova lehilahy zany ny vehivavy a raha toa ka hoe te ho tsara fanahy be indry, de te hanome fitiavana tsara be indry, te hanome voninkazo tsara be indry, de te hanome cadeau tsara tarehy indry, te hividy akanjo tsara be ho an'le rindry de lasa tsy hampirafy tsony izy. Azafady. Arakaraky ny sisiandry amin'ny lehilahy vao maika lasa manosika anazy andositra zany. Satria ny lehilahy de tsy tia vehivavy miraikitra. Zany natao hoe vehivavy miraikitra. Raha tondry ka mpanao an'izany a de elao manomboka androany. Ny lehilahy de mila atao hoe manana space, manana fiainany manokana kely koa izy mba ho anazy a, fa tsy voatery hoe iraikitra amindreo foana. Fa kosa ny torohevitro ho an'ny tanora malagasy mbola tsy tafiditra ao anatin'ny tokantrano ary indrindra koa ho an'ny vehivavy ihany koa nefa efa manambady de ny hoe tsy maintsy mahaleo tena ny vehivavy a de matahotra hisaraka amindry lehilahy amin'izay fotoana izay. Inona le atao hoe mahaleo tena? Mila mahalala ny fiainana tokantrano. Mahandro sakafo, mampiry trano, mitaiza zaza ary manana asa matotra ary mila môlamôla sy mila jejojejo. Zay ny zavatra tian'ny lehilahy. Ambonin'izay tena tsara ihany koa de mila mahay milely ihany koa ndry. Ohatra hoe eo fotsiny de midaboka fotsiny de alefa sara ampidirina le bibidy de samy miala ray minitra saraka. Lasa izy mandosotrako. Ao amin'ny radio Don Bosco de manentana ihany koa zany tanora malagasy indrindra misy fandaharana mahasoa ho an'ny tokantrano sy ho an'ny hoavin'ny tanora sy ny fiainam-pivady ao. Mijoro vavolombelona mihitsy ny jeneraly a, fa ny fafinaretan'ny lehilahy ato ambonin'ny tany a de tsisy afa-tsy resaka lely. De anjarany tsirairay mandinika an'ilay izy. Raha mba hoe te hiadana kokoa ndry ao tokantrano de mba tsara hoe lehilahy efa nahavita fiainana ny lasa vady ndry. De azo lazaina hoe miadana kokoa ndry izay ao. Fa raha le mbola le bandy mbola tsy nahavita fiainana, bevoka tany am-pianarana ndry de nareo roa tsy maintsy hivady de eo ndry no raisinako. Ao tokantrano izy vao hivadika alika andeha hanenjika anao rehetra sy roa. Ny vehivavy a rehefa tena miadana ao tokantrano ihany koa de amin'ny rehefa hoe tena reraka avy nanara-po nanao revy tany ny lehilahy, iny ny atao hoe miadana ny vehivavy amin'izay fotoana izay. Aleo fa mbola ampiko izay vidéo zay misy mahakasika an'izay, misy tantara any amin'ny tantaran'olona ohatr'izay, tantarany ambadimadika any de misy an'izay ihany koa. Fa ho azavaiko aminareo ny antony izy. De mbola manentanareo midirana amin'ny Don Bosco fa misy torohevitra mahasoa ho an'ny tanora ao. Fa tokony firy taona ary ny lehilahy hoe matotra tokony hanambady. Raha ny tokony ho izy farafahambaniny de mba hoe 30 taona. Farafahambaniny ozy a. Satria ny lehilahy rehefa manomboka amin'ny faha 30 taona, lehilahy malagasy ny lazaiko eto aloha. Lehilahy malagasy eo ry le rony manomboka efa reradreraka izy eo. Reraky ny sigara aloha. Kofokofona be tsy roa, kofona mikohaka. Mihetsika daholo satria mifoka môly sy mifoka sigara eto sy roa. Ambonin'izay koa lasa marary vavony, marary vavony koa tena tsy mety aza. Ina ary naovana ty.
Amin'izay koa izy fotoana filany vehivavy io. Ambon'izay koa le ry marary valana marary rano satria varina am'lehaleto sy roa de reraka ny tôlanako. De eo amin'izay ny fotoana filany vehivavy manomboka eo 17 taona. Ao anatin'izay koa izy azo lazaina efa manana asa matotra izy amin'izay fotoana izay. Ary ambon'izay izy efa hoe reraka avy nanao fiainan'ny tanora. Ny lehilahy ange zareo ka tazaina ohatra ny zazakely. Diso hevitra indrindra sy pakely raha hoe za rehefa manambady za princesse de le rindray ihany mividy akanjo de vidy kiraro de vidy bonbon de vidy biscuit. Taraiky eo ndry. Tsisy an'izany. Indrindra no mampirevy anazy ao an-tanàna. Ka izay le diso lalan'ny tovovavy malagasy ankehitriny. Satrasatra ny endrika ivelany fotsiny hoe tena ohatr'izao ty fa tsy mijery tsy mikaroka ny zavatra ao anatiny hoe aiza zany tena lafy tsara sy lafy raty ny zavatra. De mbola ho atoroko andriany ry sipakely aza mbola loatra. Eny mbola indry. Fa le miraikitra amin'ny lehilahy aloha loatra izay ny tsy azo atao. Raha any amin'ny tany mandrosinge zareo zany lehilahy 30 taona zany mbola tena ao anatiny tonga de rehefa sy ditra. Mbola vao hividy hain-trano ry le rony, mbola hividy tomobila ry le rony, fianarana ihany koa vao vita de mbola vao mitady asa, manana asa ihany koa satria ny mpianatra ny tovolahy na ny tovovavy rehefa tonga any amin'ny université de manofa trano izy tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreny intsony de fa sady miasa manokana izy no manofa fianarana. Ao antsika malagasy tsy tafita amin'ny université ohatra ny tonga ery amin'ny tsy afaka CP koa nambady fa be voky le fa baraka antsika malagasy okizay manoro ny tanora malagasy indrindra tovovavy malagasy okizay tsy azo atao manokatra fialoha loatra satria mamotika ny firenena ary indrindra koa mamotika ny hoavindringe ny hoavindre manambady aloha loatra. Ny mampalahelo de ny ray aman-dreny tsy mba miresaka amin'ny zanany hoe ho atoroko hevitra ity zanako ity zao ny tsara aminazy zao tsy mety aminazy fa manao zatrazatra lalan'ny rinina fotsiny kory dada sy neny. Io ny hanina de lero tany fotsiny fa samy miala ry zanako. Fa tsy mba manoro le zavatra mety ahasoa an'le zanako sy mba mety hatsaratsara le zanako. De ho fanantenana ianareo ihany koa ao amin'ny TikTok ao tena misy lehilahy mijoro vavolombelona mihitsy izy. Efa antitra izy eo any amin'ny 10 taona 20 taona no any izy. Tena mijoro vavolombelona izy hoe nanenina izy nisaraka tamin'ny vadiny ary nanenina izy fa hoe diso. Raha ny fahatantarany fiainana-tokantrano tamin'ny vonanambady izy de nanana toetra atao hoe narcissiste. Na atao hoe narcissiste de le olona mpanao didy jadona, tsy refesy mandidy sady be loha. Ny anazy ihany ny ambony tsy mihaino ny hafa fa hoe zaranga bandy tanàna zako ngeny ny dady de tsy maintsy mihaino anako ny rehetrarehetra de ohatr'izay ny toetra leranga. De saraka tamin'ny vadiny izy aveo tsy nirara iny. De kanto moa izy lasa tokantena foana satria tsy izy vehivavy tafarina foana mipetraka miaraka aminazy na de manao sipara na de ohatr'izao. De nijoro vavolombelona mihitsy izy fa ny lehilahy de ela be vao tonga saina. Rehefa midona amin'ny poto 100 any ambadimbadika any ry le rony zay vao tonga saina. Raha mbola vao midona amin'ny poto indray mandeha tsy mampiotsina anazy lasa ihany. Rehefa ela tsy maintsy midona amin'ny poto any ambadimbadika any amin'izay de eo vao tena tsy nety marina le nataoko. Efa tara loatra amin'izay fotoana izay. Madama koa efa tsy manaiky intsony. De ho an'ny mpivady ihany koa mialohan'ny hisarana de mila manapa-kevitra aloha izay vao misaraka. Ary rehefa misaraka de misaraka tanteraka fa tsisy an'izany hoe misaraka kely de miverina. Ny voka-dratsy le hoe misaraka kely sy miverina efa be dia be mipirofo sy mivaovao hitako. Fa misy le mpivady anankiroa hoe nisaraka de efa merina de inona natao leranga na sy leranga poizina ny sakafo lera matoa. Ary efa nisy ihany koa nge zany teto Madagasikara mivoaka vaovao mihitsy. Tsy mety hisaraka lera matoa leranga te anao te ho célibataire te anao revy. Inona natao leranga vonoiny aveo raha matoa. Na sy mipoizina aloha de tsy maty de tsy mety hisaraka ihany de fa raha vonoiny. Nefa olona vita mariazy be zao. Mampalahelo.
ka ny anatra torohevitra ho an'ny tanora malagasy indrindra ny tovovavy malagasy mialohan'ny idirandreo ao tokantrano tsy maintsy tongony dia sipa mahavita azy fambatonta amin'izay ny lehilahy matahotra ny saraka amin'indry satria indray olona sipa tonga dia miseho amin'ilay tsy hoe miseho amin'ilay akory tonga dia hoe manambanimbany-lehilahy tsy izay ilay tiako lazaina fa mahay mitaiza zaza, mahay mampiri-trano, mahay mahandro sakafo satria ny lehilahy tia vehivavy mahay mahandro sakafo fa tsy vary mohaka be isan'andro fa mila ovaovaina koa sakafo andrahoindry mahay milely ihany koa ary koa mahay maneho fitiavana dia amin'izay tamana izy tsy teny amindry mihitsy izay manko mahagaga ny lehilahy malagasy tsy dia mahay an'ilay manao romantika aizy lisany mba maneho fitiavana mba misaotra ny chéri mba mifanoroka aminazy tsy haiko mianatra indray ilay rony rehefa célibataire izy dia mi-chéri be ery anaty Facebook sy ery amin'ny message manambady indray izy afenina indray ilay vady aman-jany tena mbola célibataire amin'ny sady mampalahelo ny mahamenatra ka mbola torohevitra tsy reraka foana amin'ny tovovavy malagasy tsy maintsy fambatonta indry miditra ao tokantrano amin'izay indry mahazaka an'izay zavatra raha sendra misaraka tampoka moa ianareo roa amin'ny zavatra tsy aposina dia efa indry olona sipa mahavita azy indray dia tsy mahasipa tsy mampitambo koa dia rehefa misaraka tsy mahazo miverina intsony fa mialohan'ny isarahana aloha dia mila mandinika tsara hoe zakandry ihany ve ilay izy fa ny lehilahy ela be vao tonga saina izay fa dia mankahery ny vehivavy rehetrarehetra indrindra fa niara-ny fampirafesana rehetrarehetra dia mankahery ary ho an'ny lisany ihany koa mialohan'ny ilalaovana ilay fory dia voalohany saina aloha zakany lisany vera mamaly lisany hoe nabiky ny dada lisany sy hampirafesany any ambadimbadika any marary ange fony lisany raha mahalala fe mampirafy amin'ny mamanareo ny dadanareo nefa dia ilay vady ny lisan'ilay lasa vady lisany hampirafesany isan'andro dia okizay tsy mahazaka lisany raha ohatra ka nanabavy lisany hoe be voka tampoka any ambadika any na hampirafesin'ilay bandy ilay afy ireny koa maninona ilay sipa ilay hovady ny lisany hampirafesina sy tsakitsahana tongava saina ary ilay manambady aloha loatra tsy azo atao fa mila matotra tsara miditra ao tokantrano dia milamina ny tokantrano avy eo izany hoe tsy misy olona ny fiadanana hoe isan'andro miadany fa ny atao tokantrano ny atao mpivady dia ady fa inona ny antony mba hisorohana an'ilay ady eo angelay mifankatiavana mifankatia izay nisorohana anazy mifampiteny mifampiresaka ampilaminana afaka mifanoroka foana mifampisakambina fampiresaka momba ny ankizy ianareo roa izany no atao hoe miaraka mandeha mitsangatsangana etsy aroa ohatra koa hoe raha te hilely dia tsy voatery ao an-trano fa mandeha mivoaka ny ivelany any apetraka any amin'ny dada sy neny any ankizy dia andao ange tsika roa andeha hanala azy andao hoe tsisy maharatsy an'izany ange izany no atao hoe mpivadoka Zay makasirikinareo naraka video hatrany farany dia ho anareo izay manafantaniana apetraka eto amin'ny commentaire raha toka hoe somary sy tianareo ilay izy apetraka eto amin'ny commentaire afaka apetraka anaty message privé any tsy maninona izany hoe tsy afaka valiana eo no eo ilay satria betsaka ihany koa ilay fantaniana mipetraka dia somary valiana tsikelikely zay fa mandra-peo nareo bye 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 bye